Nisy nanontany nisy fanontaniana zany tao anatina groupe tao nanao hoe zao izy le olona niditra visa touristique teto Maurice de efa lany efa ray taona zay hozy izy lay séjour de zany efa mbola eto de hody aho ozy de tsy maintsy tampon rouge ve za ozy de inona ozy ny atao mba tsy tampon rouge fa za mbola te hiverina aty. Zay zany no fanontaniana napetsaka ilay olona sy ny situation zany. De valiana moa le izy zany hoe valiko eto le izy fa niteny fotsiny zany namaly le izy hoe allo valiko anaty vidéo le izy fa lavalava ihany de tsy vita le manoratra moa le valiteny koa tsy voatery hoe ho anao rery fa mety hoe misy olo-kafa koa mila an'le valiteny. Zany hoe visa touristique nidiranao teto efa lany ray taona le séjour dika hoe efa lany zany hoe efa hors jeu zany ianao amin'izay fotoana zay. Efa clandestin, efa lany ray taona le séjour. Dikan'izay rehefa hody ianao de tsy maintsy tampon rouge aloha ianao. Tsy hoe tampon rouge hoe ino le dossier anao na ino le passeportnao de asiana tampon sy karazany tsy any anatin'izay fa mivoaka eo ianao de mivoaka fotsiny normal fotsiny ianao mivoaka eo fa ianao nefa amin'izay fotoana izay any anaty système no efa mipetraka amin'ny maha tampon rouge ianao. Azavaiko le izy ny zavatra azavaiko eto voalohany indrindra tsy hoe le zavatra mety hoe fitsipika eto Maurice fa règlement international iraisam-pirenena zany le zavatra azavaiko eto, fitsipika iraisam-pirenena. Ohatra zao io zany hoe tafiditra ihany zany Maurice fa fitsipika iraisam-pirenena ty lazaiko ty fitsipika ohatran'ny hoe ny immigration iraisam-pirenena. Raha ohatra zany ianao ka visa touristique mazava ho azy ianao zany efa hoe tampon rouge ianao zany fa azavaiko le tampon rouge manko rehefa avy eo. Raha visa touristique nidiranao teto de voalohany aloha ianao tsy tafiditra visa touristique eto intsony ianao. Zay aloha raha hoe tampon rouge tamin'ny visa touristique tsy tafiditra visa touristique intsony ianao. Ohatr'izay koa raha ohatra hoe misy karazany be dia be manko visa, ohatra hoe visa étudiant nidiranao teto de nody ianao de nanao erreur ianao, nanao erreur fa tsy hoe nody, nanao erreur ianao tao anatin'izay clandestin fa mazava ho azy atao erreur zany. Nanao erreur ianao de nody ianao na nalefa nody ianao tsy fantatro arakaraka le erreur de tsy tafiditra visa étudiant intsony ianao. Ohatr'izay koa raha hoe visa occupation de permis nidiranao teto raha nanao erreur tamin'iny occupation de permis iny ianao de nody de tsy tafavelona eto intsony ianao amina occupation de permis. De ohatr'izay koa raha hoe permis de travail no nidiranao teto de tsy tafiditra ka nanao erreur ianao de nody de tsy tafiditra permis de travail eto intsony ianao. Zay aloha zany le izy. Dikan'izay raha visa touristique zany nidiranao teto ka nahatonga anao tampon rouge de visa touristique ianao tsy tafiditra intsony. Fa amina visa hafa ianao mety ho tafiditra ihany fa sarotsarotra. Tahaka izao le fahasarotana satria tahaka izao le hoe tampon rouge. Le fahasarotany ny raha hiverina eto ianao zany de ilay olona na agence tsy agence, ilay olona na ilay orinasa na ilay sekoly na izay miantoka na izay mihéberger anao hiditra eto de mandoa an'ireo sazy miantona maha tampon rouge anao reo. De rehefa le olona mihéberger anao na lay orinasa na lay sekoly na zay tsy fantatro izay héberger anao hiditra eo amin'le firenena anankiray na tampon rouge anao iny izay olona mihéberger anao iny de izy no mandoa an'ireo zavatra ireo. Ohatra visa touristique zany ianao teto de lasa nody ianao de hiverina eto ianao anao visa étudiant na anao occupation de permis na permis de travail de lay orinasa raha anao permis de travail zany ianao de lay orinasa zany no mandoa an'ilay sazy rehetrarehetra miandry anao. Raha hanao occupation de permis zany ianao
de ilay olona mioccupe anao ioccupe anao no mandoa andreo sazy ireo. Raha anao raha hiditra visa étudiant eto ianao zany de ilay sekoly ieberger anao mandoa andreo zavatra ireo, zany hoe ianao sy le sekoly zany mifanaraka any fa ilay sekoly no mitondra titre mandoa andreo zavatra ireo. Inona avy ireo zavatra ireo? Ireo zavatra ireo de satria ianao zany clandestin nandritra ny ray taona teo amin'ilay firenena de kotiana daholo hoe inona ny vola tokony ny efainao nandritra ny taona teo amin'ny firenena io nefa tsy naloanao. Kotiana ihany koa hoe inona ny zavatra tokony nataonao nandritra ny taona teo amin'ny firenena io nefa tsy nataonao, na hietsa zany na sy ny sisa rehetra inona ny vola tokony naloanao raha niditra ara-dalàna hoe niditra ara-dalàna teo ianao de nefa tsy nataonao zay zavatra rehetrarehetra zay. De kotiana daholo zany rehetrarehetra zany de arahana taxe, misy taxe misy taxe kotiana ao anatin'izay hoe raha ohatran'izao le vanim-potoana de 100% taxe, raha takan'izao le situation de 150% taxe, ohatran'izay zany le zavatra takiana amin'le izy arahana taxe le zavatra. De ao anatin'izay taxe aparan'izay taxe zay excédent de misy sazy alohanao. Aparan'izay zavatra zay, eny fa na de ny billet d'avion ny engagement de place tamin'ny avion anao tany ala de mbola misy sazy miandry anao zay zavatra zany. Zany rehetrarehetra zay zany miandry anao de aloha efain'ilay olona héberger anao hiditra eo amin'ilay firenena ireo zavatra ireo de tafiditra ianao. Zay le izy. Fa araka nazavaiko teo hoe ilay visa nahazahoanao tampon rouge tsy tafiditra amin'iny titre visa intsony ianao fa visa motif hafa indray nidiranao de tafiditra ianao. Afa-tsy ny hoe kosa hoe raha nanao ohatrany hoe action criminelle ianao raha nanao action criminelle ianao de tsy tafiditra intsony eo amin'ilay firenena mihitsy raha vao action criminelle no nataonao. Na visa inona na visa inona de tsy tafiditra intsony ianao. Zay zany ny fipetraka io zavatra io. Azonareo ngamba le izy hoe zay visa hoe zay visa navoasazy anao de tsy tafiditra amin'iny intsony ianao fa visa hafa, kanefa na hiditra visa hafa ary ianao de ilay olona na orinasa na fianarana sy ny sisa zay héberger anao hiditra eo amin'ilay firenena mandoa an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo de tafiditra ianao alohany daholo zany ireo zavatra ireo mbaka ny sazinao de afaka miditra ihany ianao. Zay ny mahasarotra azy hoe ilay orinasa ve izay andray anao ve anaika an'izay zavatra zay, sinon ianao no andoa an'ilay zavatra nefa tsy moramora zay zavatra ao alohanao zay miampy ny sazinao, miampy ny taxe hoe taxe io taxe zany jerenao ohatran'ireny hoe 100% zany ny base-n'le taxe de mbola tsy le sazy io fa ny base-n'le taxe 100% de kotiana arak'izay fotsiny le izy hoe araka le vanim-potoana nipetrahanao teo amin'le firenena de kotiana ihany koa ny vanim-potoana rehetrarehetra hoe nandehananao sy ny hoe iverenanao hoe kotiana koa zay zavatra zay misy ohatrany hoe misy bénéfice tokony ho alohanao daholo zany, misy bénéfice miandry bénéfice ohatrany hoe misy perte miandry ilay firenena zany ho efainao ho atao zany ny pourcentage de efainao daholo zany zavatra zany. Zay le izy zay.